Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'ny fifaliana indray ry havana no iarabana isika rehetra nahatratra izao andro anio izao. Alahady izay hitondranam-bavaka ny amin'ny SAF FJKM. Alahady fahatelo amin'ity volana ity izay karemy fahatelo. Ary alahady sampana sekolady eto amintsika fitandremana Ivandry Firaisana. Ary mbola ao anatin'ny fibanjinana ny lohahevitra manao hoe Mamerina ho amin'ny Fahamarinana ny Tompo. Idera sy saotra an'Andriamanitra isika, omany eo am-pialatanareo ny salamo. Salamo fa 700, ny andininy voalohany ary atsatra amin'ny andininy fahasivy. Aorian'izay dia iraintsika ny hira fa-7 ao amin'ny firana FFPM. Iara hitsangana ny fiangonana. Iara maki ny salamo isika rehetra manao hoe Idera Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay fa amindram-pony. Aoka izany ny navotan'i Jehova, izay navotany ho afaka tamin'ny tanàna fahavana. Sy nangoa ny avy tany amin'ny tany maro, dia avy tany antsinana sy andrefana, ary tany avatra sy tany amin'ny ranomasina. Manerenety tany anefitra irena, ka nanavatsava ny tany entany foana, ary tsy nahita ny tanàna mimenana. Nona tsy nahetaela izy, sady reraka ny ento ao anatiny. Dia nitareha tamin'i Jehova ireo daholo, ary vonjeny tamin'ny faharety. Dia nitondra azy tamin'ny lany mahitsy izy, mba hakaresana amin'ny tanàna mena. Aoka ideran'i Jehova ireo, no famindram-pony, sy tanàna ary manetaeta izy, ary ny fanahinona dia mifisan'i Jehova. Amen.
ivavaka isika. Midera sy misaotra anao izay ry Andriamanitra, fa Andriamanitra be fitiavana ianao. Miay sy mikarakara ny fahavelomana isan'andro isan'andro. Voro eto izahay amin'izao tranonao masina izao. Miompo-po amampanahy hiatrika ianao Andriamanitra amin'ny alalan'izao fanompoampivavahana tanteranay izao. Vokisy zavatsoa avy aminao izay Tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina, mba azo anay anao ny marina mandrakariva amin'ny asa izay efa nientsonao anay. Mametraka izao fotoana izao eo am-pelatananao, mba hoendrika ny fahasoavanao ane izahay tsirairay avy. Tario izahay Tompo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, ary toany fanahy mazoto mba hahaizanay manome voninahitra ny anaranao mandritra ny androm-piainanay. Mino izahay fa tsy hisy zavatra iseho afa-tsy ny sitraponao irery ihany. Voninahitra irery ihany ane ho anao ray zanaka ary ny fanahy masina. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no lohan'ny fiangonana no hanononana izany vavaka izany. Amen. Mazao toerana ry havana. Iroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika. Ataontsika ny hira fa 980 amin'ny 700, ny andiny voalohany sy ny andiny faefatra. Aorian'izay dia hitsangana ny anao ny 10 minitra ny ankizy sy ny tanora, ary mitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra, ary ny mpampianatra ny sekolalady ihany koa. Mbola iombona amin'ny vavaka sika. Jesosy tonga ny fotoana itenenanao aminay ankizy sy tanora indray dia mitenena Jehova fa miaino izahay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra akana afatra amin'izao maraina izao dia izay hita ao amin'ny Jeremia. Jeremia toko voalohany ny andininy fahafito. Jeremia toko voalohany ny andininy fahafito. Tsy vakiana avokoa io andininy io fa ilay manao hoe no vakiana. Amin'ny anaran'i Jesosy aza manao hoe mbola zaza aho fa andeha amin'izay rehetra hanirahako anao ianao. Ndeha hoe averintsika le izy. Aza manao hoe mbola zaza aho fa andeha amin'izay rehetra hanirahako anao ianao. Araka ny mahazatra dia tantara iray no ho tantaraina amintsika amin'izao maraina izao. Tany ambanivohitra no niseho
ity tantara ity. Isoa kely dia ankizy vavikely kamboty. Raha kamboty izy zany dia efa maty avokoa ny ray aman-dreniny, dia ny bebeny no nitaiza azy. Tamin'ny fahavelon'ireo ray aman-dreniny dia notezaina hivavaka izy, zany hoe mpianatra sekolelady Isoa. Fa i bebeny kosa dia irony mitaiza olona irony lazaina ho mitsabo irony, zany hoe piskidy zany ilay bebeny. Dia tsy nanakana azy nefany i bebeny hoe aza mivavaka ianao ry soa, fa tena namela azy andeha hivavaka amin'ny bebeny. Dia isakalahady lasa mianatra sekolelady Isoa kely, sady manelingelina azy raha teo, manelingelina amin'ny bebe amin'ny fandraisana olona, satria bebe mandray olona ho tsaboina. Dia ndray hariva ary fanao ny Soa mantsy rehefa avy mianatra dia lavidavitra ny fianarana ny trano misy azy, dia eny an-dalana eny misy hazo dia makaina mipetraka mihitsy aloha izy, dia eo izy mamaky baiboly mivavaka, satria raha ao an-trano Isoa no mamaky baiboly sy mivavaka dia tena bedin'ilay bebeny, satria mifanohitra amin'ny zavatra ataony bebeny ny mivavaka. Dia avy nanatanteraka an'izay ary Isoa kely avy nianatra dia nakaina teo ambody hazo anankiray, dia teo izy namaky tenin'Andriamanitra, teo izy nivavaka, avy eo izy namonjy fodiana amin'izay. Dia inona no nitranga rehefa iny hariva iny i bebe ao an-trano niteny rery manoko ilay skidy reny vatovato kely sy voan-javatra ireny natokony bebe. Dia eo bebe no miteniteny rery eo, dia niditra moramora ny trano Isoa. Dia Isoa moa zany amin'ny mampianatra sekolelady azy dia nampianarina tany amin'ny fianarana tenin'Andriamanitra ny hoe aza manan'Andriamanikafa fa izao ihany. Dia fantatro soa tsara fa tsy mety amin'ny kristianina io zavatra ataony bebe io. Teo indrindra Isoa no miteny niteny an'ity bebeny hoe bebe teny moramora izy, bebe amin'io mbola variana amin'ilay fanokona skidy, tezitra mafy bebe, fa inona ihany ny Soa manelingelina. Bebe tsy mety nge io ataony bebe io bediny Jesosy amin'io ange bebe, fa inona ihany ty ataony Soa ty, dany ianao mivoakany. Bebe tsy mety nge io ataony bebe io Dia farany moa zany bebe tena tezitra dia nandroaka ny Soa. Dia Soa amin'io tsy nety nivoaky ny trano, very amin'io nge bebe, fa very ahy zanaka, very bebe, very any amin'ny AFiFaB, za matahotra zay AFiFaB angahana. Ozy zany bebe mamaly any Soa. Dia tsy matahotra zany bebe, mahay ange bebe zay rehetra lasany amin'ny AFiFaB, tsy matahotra zay AFiFaB anao za. Dia lasa Soa nakany an-dakozia dia naka afo kitay, satria afo kitay moa nampiasaina any ambanivohitra, tondra kitay misy afo avany Isoa. Dia napetaka Soa eo amin'ny sandriny bebe ilay kitay mirehatra. Kay may fa manino ny Soa manao an'izao, ka bebe tsy matahotra maiko, may nge azy any amin'ny AFiFaB any. Dia teo bebe dia mivaraontsany bebe, tsy nahita torony ny alina iny, nieritreritra izay rehetra nambarany Soa taminy. Maraina ny andro, tena nivadibadika tsy natory bebe, maraina ihany ny andro. Dia ozy bebe tamin'ny Soa tena marina tokoa ve fa misy zany AFiFaB zany? Endry bebe, zay rehetra tsy mino an' Jesosy dia lasany amin'ny AFiFaB, fa zay rehetra mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy kosa dia mahazo ny fiainana mandrakizay rehefa miala eto amin'ity tany fandalovana ity. Tena marina, eny bebe tena marina nge, tsy te hitany bebe ho may nge, dia izay mahatonga na miteny amin'ny bebe. Dia avelantsika eo moa ny tantara fa
tapakefy bebe ivavaka nanotena ho an'Andriamanitra ary nandoro ireo sikidiny dia nanaraka ivavaka tahaka ny soa. Ho anao ihany koa ry ankizy sy tanora nampianarina ny tenin'Andriamanitra ianao, nampianarina ivavaka ianao, dia andenge averintsika ilay tenin'Andriamanitra teo hoe Jeremia 1:7 ny 7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, aza manao hoe mbola zaza aho fa handeha amin'izay rehetra nyrahako anao ianao. Isoa teto dia nirakitra tao an-tsainy sy tao am-pony izay rehetra ny anarany ka nampiariny teo amin'ny fiainana andavanandro. Nanana fahasahiana Isoa hanambara amin'ireo izay mbola tsy manana an Jesosy fa tsara Andriamanitra sady mpanao ny tsara. Nanana fahasahiana Isoa dia tahaka izany koa isika mila hanambara amin'ireo izay mbola tsy manana an Jesosy, izany hoe mitory ny tenin'Andriamanitra amin'ireo izay mbola tsy manana an'Andriamanitra. Dia ry mpianatra sekoly lahady, amin'io taonanao io indrindra Andriamanitra no miteny aminao hoe aza manao hoe mbola zaza fa handeha amin'izay rehetra anyrahako ianao. Maniraka anao Andriamanitra, irahan'Andriamanitra ianao anambara ny amin'ny Jesosy Kristy, anambara fa misy ny fiainana mandrakizay ary misy ihany koa ny helo dia ny farimy rehetra avy izany. Maneke irahan'Andriamanitra rehefa hitanao fa misy olona mila famonjena, dia sahi milaza fa ratsy izay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ary hiaino ihany koa izay ten'Andriamanitra nianaranao sy voarainao, ambarao amin'ny manodidina anao ny hatsaran'Andriamanitra. Dia tena vonona venao ry ankizy sy tanora mpianatra sekoly lahady, andenge averintsika ilay tenin'Andriamanitra teo hoe Jeremia 1:7 ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy, aza manao hoe mbola zaza fa handeha amin'izay rehetra anyrahako ianao. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Oh
tonga eo amin'ny fotoanany soratra masina isika dia oka hivelatra manoloana antsika ny tenin'Andriamanitra. Izany dia hitantsika ao amin'ny Jeremia toko 7:30 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4:40. Matio toko 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 13:40. Efesianina toko 4 ny andininy 17:20 ka hatramin'ny 14:20. Rehefa hitantsika izany dia hiaraka hivavaka isika. Ry toko Andriamanitra rainay tsara indrindra, mbola misaotranao zahay fa nomenao izao fotoana izao andrenesana indray ny teninao. Misaotra betraka anao Tompo izay fa nitaominao teto amin'ity tempolona masina ity ka hiatsika izany teninao izany. Engane Tompo ny teninao izay ho asaina eto sy ho ambara eto dia tsy handalo fotsiny aminay tsirairay avy izay tonga eto amin'ity toerana ity, fa tena hitoetra betraka te-ponay tsirairay avy izany. Misaotra betraka anao koa Tompo satria ianao ny fanahy masonao no mitarika anay tonga teto amin'ity toerana ity. Raha maka izany ary ny mpanomponao tsirairay avy rehefa avy eo dia mbola ny fanahinao koa ny asa ao anatin'izy ireo, ary raha mbola hanambara izany koa ny hitondra izany, ianao ny mbola hanome hery azy ahafahany miatrika izany. Dia minoa ary Jesosy Tomponay eo fa vonona ianao ny mandrakariva izay mpanomponao. Amen. Iaraka maka ny teny soratra masina isika ry havana. Izany dia hitantsika ao amin'ny Jeremia toko 7:30 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Jeremia toko 7:30 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga fanondrony tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah, raha mbola voazina teo ampikiandrany trano fiembenana ihany izy, nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah mpanao izany, dia Jehovah izay namorona izany mba hampitoetra azy. Jehovah no anarany, antsoy aho dia ho valiko ianao, ka ampisehoko zavatra lehibe sy sarim-patarina izay tsy fantatrao. Fa izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitry ny Israely: ny amin'ny trano amin'ity tanàna ity sy ny amin'ny lapan'ny mpanjakan'i Joda, izay noravana noho ny tovitany sy ny sabatra, raha nandroso hiady tamin'ny Kaldeana izy, ka nameno ny trano tamin'ny fatin'ny olona, izay novinoko tamin'ny fahatezerako sy ny fahavinirako, sady nanafenako ny tavako tamin'ny tanàna sy ity noho ny faratsiany rehetra. Dia indro ho tanterahako tokoa ny fanasitranana azy, eny ho sitraniko izy, ary asehoko aminy haren'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Ary ny Joda sy ny Israely dia ampidiko amin'ny fahababony, ka ahoriko toy ny taloha izy, ary ho dioviko ho afaka amin'ny elony rehetra izy, izay nanontany tamiko ka avelako ny elony rehetra, izay nanontany sy ny hodinany tamiko, ary ho anarana mahafaly ahy izany, sady ho dera sy voninahitra ho an'ny firenena rehetra ambonin'ny tany, izay andreny soa rehetra ataoko aminy. Dia tahotra sy angovitra izy noho ny soa rehetra sy noho ny fiadanana rehetra izay ataoko aminy. Mbola hotoizantsika ny famakiana ny teny soratra masina izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 13:20. Matio toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 13:20. Hovakintsika rehefa hita. Ary noho niala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matio mipetraka teo amin'ny mpanoriketra, ka hoy izy taminy: andeha anaraka ahy. Dia antsanga Matio ka nanaraka azy, ary raha nipetraka nihinana tao an-trano izy
indreo nisy mpanota sy mpamorehetra maro tonga ka niara-mipetraka tamin'i Jesosy mba mimpianany, ary ny fariseo nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamorehetra sy ny mpanota? Ary raha nare izany Jesosy dia nanao hoe tsy mifinaritra no mila mpanao fanafody fa marary, fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe famindram-po ny sitrako fa tsy fanatra latsadra, fa tsy tonga hiantso ny marinao fa mpanota. Dia mbola tohizantsika ihany ny famakiana ny teny ao amin'ny Efesiana toko fahafito ambin'ny folo andininy Efesiana toko fahaefatra andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Rehefa hita dia rahantsika mamaky. Koa izao no lazaiko sady ambarako amin'ny Tompo ny tsy mba handehananareo intsony tahaka ny fandehanan'ny jentilisa amin'ny fahafoanan'ny sainy, fa efa tonga mahisainy sy oloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny fiainany tsy fahalalany anatiny. Noho ny fahamafisony dia olona tsy mahalala henatra intsony ka nanolo-teny ho amin'ny fijejojejoana hanao izay hanolotona rehetra amin'ny fieremana. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no niarenanareo amin'ny Kristy, fa izy tokoa no renareo ka nanao taminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'ny Jesosy, mba hialanareo amin'ny toetranareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny, izay miasimba araka ny filan'ny fitaka, fa mba hahazo avaozana kosa ianareo amin'ny fahasahinareo, ary mba hotafina amin'ny toetra vaovao izay noforoina araka n'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana momba ny fahamarinana. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Miara-mitsangana sika riavana anao ny hira 300, ny 12 sy ny 13. Aorian'izay dia ho hitantsika eo ny tondra ny hafatra avy amin'Andriamanitra.
ivavaka sika ry havana ary Andriamanitra rainay eo misaotra anao zahay menao fotoana iainona ny afatra ny teninao misamy irety amponay anao fanahy masina azaonay mandray azaonay mandray zany teninao zany mitenena aminay ary tompo tahaka ny fombanao mitenena aminay atrany tompo fa voninkeano anao zay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy amen mazo toerana ianareo ampitombona aminareo mandrakariva ny ery havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo lohan'ny fiangonana miarabanao ary dia manonona amin'ny fiadanan'ny tompo ho aminao so amin'ny ankonanao ity alady an'io ty ry havana dia alady zay natokany sany FJKM hitondranam-bavaka ny safy FJKM inona moa zany safy zany sampanasa momba ny fampandrosoana tena mijoro vavolombelona ny fiangonana amin'ny alalan'ny safy amin'ireo asa fampandrosoana samihafa ary hatrany amin'izay farany ambany voatra indrindra entina hijoroana vavolombelona fa ny filazantsara dia miazakazaka manerina izao tontolo zao hatrany amin'ny farany tany dia mitondram-bavaka ny safysika satria be dia be ny diditsy andraikitra miandry azy ireo indrindra moa amin'izao andro ndrotsakorina sy ny cyclone zao dia tena mandray anjara mavitrika ny safy FJKM sady zareo koa no mpiara-miasa stratégique eo anivon'ity firenen'ity amin'izay fitsinjovana ireo ponina ireo vahoakan'Andriamanitra any amin'ny farany tany ny Matthieu 5 no andraisantsika afatra amin'ny tean'io ty Matthieu 5 azadino sady mitondram-bavaka ny safa FJKM tsika zany no vokatry ny sekoly alady koa amin'ny tean'io ty dia atambatra rehetrareo miampy an'ilay fibanjinina ny lohahevitra hoe Mamerina ahoana moa le lohahevitra Mamerina amin'ny Fahamarinana ny tompo ny Matthieu 5 ny vakina tamintsika teo no andraisantsika afatra manokana amin'ny tean'io ty tsy heverina vakina tsony zany fa avy hatrany any dia zay afatra ifampizarana zay fifampairezana no hojerentsika voalohany indrindra ry havana malala dia Matthieu eo anatrehan'i Jesosy zay aloha zany voalohany indrindra Matthieu eo anatrehan'i Jesosy iza moa Matthieu mpamoretra raha ity perikopy ity ny lazaina mpamoretra izy ary zany mpamoretra zany dia manana toerana manokana tamin'izany fotoana zany petraka io izy mamoretra raha roa alina ny tokony asaina alainy ataony mihoatrany zany ataony mihoatrany zany ary ireo mpamoretra ireo dia tsy mba manana faminrampo aminao zany hoe alao aloha zay mba karama kely voandony etra tsisy an'izany fa rehefa hoe anio izy mitaketra dia ny anio ihany no fantany tataka zany ny mpamoretra fa itsy andaniny koa Jesosy zay fa fantatsika tsara fa niran'Andriamanitra amonjy ity zao tontolo zao ity dia io zany Matthieu eo anoloan'i Jesosy irak'Andriamanitra amonjy dia jereo tsara miantso Jesosy ahoana ny antsony Jesosy ahoana ho Jesosy andeha anaraka tena antso zany andeha anaraka io Jesosy miantso io tena safidy malalaka io ary izy miantso zay tiany eto zany zao zany ny toerana misy ny mpamoretra nahoana no tsy le olona efa nibebaka le olona efa manana toerany manokana any amin'izay fanompona an'Andriamanitra no nantsony mifidy malalaka Andriamanitra ary miantso zay tiany antsony ry havana malala raha miantso Jesosy dia jereo tsara navaly Matthieu ny ady hevitra ve izy
tsy nametraka na dia fanahina kely akory izy fa avy hatrany dia nitsangana izy ary dia nanaraka azy any amin'ny filazantsara hafa zay mitovy fomba fijery amin'ity filazantsara Matio dia lazainy mihitsy hoe ary dia nandao ny zavatra rehetra nilozany zany lay vola angoniny nilozany zany reo le tombontsoa maro samihafa nilozany zany zay zavatra rehetra mahakasika zany nantsona Matio ary dia tsy nisalasala avy hatrany dia nanara avy hatrany dia nandeha alao sarentsaina nge raha misy olona manana tombontsoa manokany tonga dia atao amina fotsiny zao ndao andeha miala amin'io andeha isatsy andeha mampisalasala dia ao ataoko aiza indray zany zao reto vola reto aiza indray tsony ny ahita tahaka ity na mbola andeha tany amin'ny loaza ve dia eto anao mba mipetraka fotsiny tonga dia mahazo ry havana malana ry havana malana raha ny vola ny olona marina ny tenin'ny soratra masina manao hoe ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana fa raha zany ny olona omen'Andriamanitra anaraka anao mahimaimpony zany dia eto zany miantso ny tompo miantso ny tompo ary tsy Matio ihany fa zay rehetra miona aminy zay rehetra mifanena aminy zay rehetra petraka eny an-dalana ka eny isendra mandalo iny antsony ndao andeha ndao anaraka taka zany koa andao angenao ampatsaivina ny amin'ny Zakaiosy mosa Lazarosy samy iosiosy zay mantsy le izy Zakaiosy mpamoretra koa io mpamoretra koa io dia jereo tsara rehefa mbaliny izy nahitan'i Jesosy ny baradaka nge izy rehefa tonga tao amin'ny Jesosy ahoana ozy indro ny atsasaky ny fananako omeko amin'ny malahelo azay nalaiko tamin'ny fanambakana ngamo izy manambaka ngamo izy mangalatra tena ny eky izy fa zany ny ataon'ny mpamoretra rehefa nanao an'izany izy tonga ny famonjena dia tahaka izany koa ty eto ity miantso Jesosy io antony antsony antsika io antony antsony ny olona io dia izao ny mba andraisana ny famonjena ry havana malala mety hoe misy mpamoretra koa ve zao eto amintsika ary na tsy zany ihany fa mety hoe manana zay fahalemenao koa va zay anao eo amin'izay toerana nametran'Andriamanitra anao tsy voatery asa io fa mety ho toetra ihany koa tsy voatery toetra io fa mety ho fanao ihany koa mamerina amin'ny fahamarinana ny tompo dia manitsy antsika hiala amin'izany ianao koa antson'Andriamanitra ary ny fifaliana amin'ny fahalalana ny toy ny fiantsonytony dia izao misorin'Andriamanitra raha antsona moramora hoe ndao anaraka misorin'Andriamanitra raha antsona moramora tahaka izany fa misy ange antsona ndao anao antsona anao dekona oka aloha ilamina andao anao katekomena ndao fa ho avy zay pastera fa za milaza aminao efa fanta zao antson'Andriamanitra midofotra atsy aloha dia midonatsy maty ny havana maty ny zanaka sendra loza tahaka izao eo vao tonga sainao Jesosy raha sitrana amin'ity aretiko ty aho hanaraka anao io zany zao Matio manome lesina voatenenina hoe ndeha anaraka nafoy ny zavatra rehetra iny izy fa nandeha aza miandro loza ary nasoratra masina nyjerena nasoratra masina nyjerena anisany modely amin'ny fiantsona ity Matio ty zareo ngery joanahy ndanarangamba mitoroteny an'iny ve nankaiza izy dia iandro loza ve iandro rotelo ny trondro ve vao ndeha anaraka an'Andriamanitra mila mandiny tentsika ry aby ono andro ny karemitsika zao dia mandiny tena mba mahatsapa ve ianao fa antson'Andriamanitra mahatsapa ve ianao fa tenenan'Andriamanitra koa hoe andeha anaraka mahatsapa an'izany ve ianao modelo antsika zany ity fiantsonany Matio ty
mahafony zavatra rehetra ary dia nanaraka ny tompo. Mahafony zavatra rehetra dia anaraka ny tompo. Matio eo anatrehany Jesosy zay. Fa ny zavatra faharoa dia izao, ny fariseo eo anatrehany Jesosy. Ny fariseo eo anatrehany Jesosy. Manao nandray reto fariseo reto. Ay. Ireo zany le karazan'olona miseho azy ho tena mivavaka. Nefa ireo koa le karazan'olona efa nomeny Jesosy loza nareo fariseo sy mpanora dalàna. Dia tany sao fa be dia be ny teny nataony Jesosy mahakasika an'ireo. Izay akaiky indrindreto zany zao dia hoe rehefa eo amin'ny vavahady ny fanjakany lanitra ianareo, zay te hiditra tsy avelanareo ny varavarana nefa bana nareo. Misy toe-tsaina hafahafa zany ao amin'reto fariseo reto. Eto zany zao andonge jerentsika. Ny fariseo raha nahita zany, 9:20. Ny fariseo raha nahita an'izany dia niteny ny mpianatra hoe nahoana kosa ny mpampianatra anareo miarakomana amin'ny mpamoretra sy ny mpanota. Ndry ohatra nytao teny sahady hoe ny mpanota sy mpamoretra zany raha tsy tokony ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany fa nahoana ary izy ny manao an'io. Te anometsiny sahady. Ary io afaka malala raha tena azavaina dia izao. Be dia be amin'ny fariseo mbola mandehandeha any am-piangonana any. Malahelo raha mibebaka ny olona. Malahelo raha voavonjy ny hafa. Malahelo raha misokatra ho an'ny mpanao ratsy ny fanjakan'Andriamanitra. Ka amin'ny teny ity ravana malala no ahitsy ny tenin'Andriamanitra ndray isika. Avery ny soritra masina ndray isika. Hitodika ho amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Tsaroako eto le ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny arato sariana. Ahoana moa zany? Manangony zao karazana trondro rehetrarehetra zao. Ary dia tafiditra daholo na ny pirina na le lazaintsika hoe gros poisson. Tsy mifidy zany. Ka ity toe-tsain'ny fariseo ity zany dia efa amboarina sy ahitsy mandrakariva. Ary eto zany zao ny fariseo dia tena mahazo pake mavesabesatra amin'ny Jesosy. Zareo tsara nge ny teniny rehefa avy ny teny an'ilay hoe nahoana ny mpampianatra reo no miarakomana amin'ny mpamoretra sy ny mpanota. Hoy Jesosy, tsy ny fanaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Le fariseo zany mieritreritra ny tena no efa ao tsara. Ary reto olona reto kosa, ireo le mbola hita fa tsy dia salama. Ka raha hitondra fanasitranana tsy dia ho andry zareo roatra. Nefa ny tena marina, ireo fariseo mihitsy, ary ny tena fariseo no mila ny famonjeny. Ry havana malala, be dia be ny fariseo, izay mbola mirenireny ihany ankehitriny. Eto ny ilazako aminao fa vato misakana ny fansony ny fanjakan'Andriamanitra izy ireny. Eto ny ilazana aminao vato misakana ny fanosony fiainam-panahy izy ireny. Eto ny ilazana aminao fa vato misakana ny fanosony fiangonana izy ireny. Dia andaontsika andiny tena. So dia mbola misy fariseo any am-piangonana any. Eto amintsika aloha dia isaorin'Andriamanitra fa efa tsisy an'izany intsony. Sa ve misy? Ay, misy fa tsy eto izy aloha zao. Aza manaiko ianao mihitsy ny vato misakana tsy zoran'ny olona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa io Jesosy maneho an-kariary fa tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Mba tsy ho anao mihitsy no ho vato misakana ny fampandrosoana eo anivon'ny fiangonana. Ka toy ny fariseo sady tsy miditra fa mibana varavarana fotsiny. Endrika anankiray zany fa reo lalàna be dia be izay erahan'ny fariseo sy ny mpanora dalàna. Io nge le lazain'i Jesosy hoe
mitatavana moka saingy mitelin-drameva. Ny zavatra tokony ho alefa tsy avela, ny zavatra ngeza be tsy tokony ho avela indray avotsitra fotsiny ihany. Misy toetsaina amboarina ka eto zany tsika dia averina ny fahamarinana indray, averina ny fahamarinana indray. Zao mila mamantatra tsika aiza ho aiza ny famonjena ifampitantanantsika. Vato misakana amin'izany ve ianao sa mpaninokatra varavarana ison'ny olona rehetra ho amin'izany fandrosoana na ara-panahy io na ara-piarahamonina io, ara-tsosialy indrindraindrindra. Eto zany zao dia ny safo no anisany amin'izany manamora ny fandrosoan'ny olona any amin'ny faritra rehetrarehetra zay lavitra indrindra. Raha zany raha ny safo, ny anao kosa zany eto akaiky eto mampandroso ny raharaha ara-panahy, mandroso ny raharaha ao am-piangonana, mampandeha ny raharaha ny sampany, mampandeha ny zavatra rehetra ao am-piangonana. Matoa ianao tonga amin'io seza ipetrahanao eo io, arabaina amin'ny anaran'i Jesosy ianao, fa nantsony ianao matoa tonga eo, nantsony Jesosy ianao matoa tonga eo, arabaina ianao. Dia mba tsy ho ianao ane no volo manorandray, tsy ianao ane ny vato manoariny, tsy ianao ny vato misakana ao amin'ny fampandrosoana, ka hitondrany Jesosy teny mavesatra manao hoe tsy ny finaritra mila mpanao fanafody fa iza ny marary. Zao koa mantsy ny tena nandratra ny sainy zareo reto, ny sakafo le niarahan-komana. Ndry le sakafo mantsy rehefa naroso le sakafo, ny dikan'iny dia zao miombonainy sika, miombonaina ry zareo eo le hoe mifampihinana ny manta sy ny masaka. Ary olona mifanakaiky, olona manana fifamatorany no afaka hoe miara-misakafo. Ianao ve zao misy fahavalinao any ananinany dia hiaraka iray vilia aminy ve ianao na hiaraka iomidatabatra aminy ve ianao? Tsia, fa matoa miara-minana na eo amin'ny lambanana zany na eo amin'ny latabatra dia zao misy fifandraisan'izay. Ary na tsy zany azy io fiaraha-misakafo io dia lalana misokatra ho amin'ny fifankazahoana. Raha misy zany zao mba misy olona tiana ho akama, invité ho any amin'ny restaurant, daontsika mba hiaraka kely ratsy, daontsika fa lasa namanao iny na oelanao ainga andramo ange andramo. Fa zany mpinamana ny mpifankaty, ny olona manam-pifandraisana no miara-misakafo. Dia io ny tena tsy zaka ny fariseo. Nahoana ny tsy zahay no miara-mihinana amin'ity mpampianatra ity fa ry zalam-panota ireo fariseo? Tsy fantany fa tsy tonga ho an'ny efa marina fa ny mpanota. Ary tia ny fahamarinana fahatelo, Matio teo anatrihan'ny Jesosy, ny fariseo teo anatrihan'ny Jesosy. Dia ity ny farany, jereo tsara, Jesosy mampita hafatra. Hoy izy hoe tsy ny finaritra mila mpanao fanafody. Mahafinaritra be ny dikan'izy io ao amin'ny dikateny iombonana eto Madagasikara. Tsy ny salama no mila dokotera fa ny marary. Tena azavaina mihitsy io fa ndreo mantsy misy alaim-panahy hoe ahoana koa ary ty mpanao fanafody ty, dokotera io. Ary zany lalàno rehefa marary dia mamonjy mpitsabo. Hono raha salama ve zao anao dia ndeha hiditra hôpitaly, eritreretin'ny olona hoe mipika kely ianao raha zany fandeha, na hoe za dokotera salama tsara fa mba hote aminao aninona. Dia io zany apetraka tsara io, tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Rehefa marary ianao, misy zavatra tsy azoazonao, dia ny dikany tsy maintsy mamonjy dokotera ianao. Ianao le marary tsy mamonjy dokotera indray aza nohatra ny hafahafa raha toa ka ao anatin'izany ianao. Ary rehefa namaly ny fariseo Jesosy, tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody, dia nasainy ny verina amin'ny soratra masina mandehana dia enaro ny hevitry ny teny hoe ahoana izy
fa famindra-pony sitrako fa tsy fanatitra alatratra zany zany a dia tokony mba hazavaina sy zaraina amintsika koa azahoantsika mitondra tena tsara manoloana nyity zava-misy ity ny dema dia manao n'izy io hoe ny fitiavana no sitrako fa tsy ny biby atao fanatitra ny fitiavana zany hoe tokony anampitiavana sika ary rehefa jereny ny te fototra amin'io dia agape ny voasoratra ao zany hoe raha manatona ny mpanoty ianao manatona ny fariseo ianao ary tsy zany ihany a iteto masy tena hoe tafika masina mihitsy tafika masina ny atao hoe dia ndikany manampitiavana ianao hoe tiako reto olona ireto mba ho tonga any an-danitra tiako reto olona ireto mba iaona amin'i Jesosy tena hoe manampitiavana ianao zany ka zavadrolo ny ampitainy zany tenin'Andriamanitra zany voalohany aloha dia tena hoe ny tondrana ny olona rehetra ho any an-danitra zany fikasan'Andriamanitra tsy avela misy overy na dia iray azy tsy avela misy overy na dia iray azy dia eo tsika zany a miezaka manao tafika masina tsy ny mpanota ihany tsy ny fariseo ihany fa hatramin'izay rehetra mbola tsy nandre ary ny nandre fa ny emitra ny karazan'olona rehetra zany a dia tokony mba andraisana anjara amin'izany dia eto ny ampahirezana amin'ny fiangonana eto no ampahirezana ireo sampanasa samihafa ny amin'izay hetsika atao ho amin'izany za manokana zao dia tena sotrin'Andriamanitra mihitsy momba ny tiasany safy ity fa ny tsy manana rano fisotro omena rano fisotro madio zay manana tanimbarika nefa tsy afaka mitahiry vatsy ny sisa omeny sompotra ivoarany olona hitondrana ho any amin'ny famonjeny zany dia tahaka izany koa sika aty amin'ny fiangonana ianao lay nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana hitondra ny filazantsara any amin'izao tontolo zao ampahireziny ianao fa nizany izy ary tsy anky fidifidy zay zany voalohany fa ny zavatra faharoa dia ity raha mijery ianao le hoe fitiavana no sitrako fa tsy biby atao sorona fomba mpivavahana anie zany dia ahitsy ny soratra masina ndray koa zany tsika hiala amin'ny fahazarana ny fahazarana mantsy dia hoe rehefa mivavaka dia mitondra biby atao sorona tsy dia ankasitr'Andriamanitra loatra zany zany a fa rehefa manampitiavana ianao hatramin'ny fahavalonao azy satria izay le didim-pitiavana nomeny Jesosy dia ndikany izay no ankasitrahan'Andriamanitra ka hono raha mandiny teny sika efa azo ankasitrahana ve ianao efa miala amin'ny fahazarany ratsy ve ianao efa miala amin'ireny le fanao ratsy ireny ve ianao misy koa mantsy ny olona le amin'ny fotoana tahaka izao ity nefa nahazatra ity pastera nefa natao hatramin'izay na dia efa ty amin'ny taona 2023 azy le mbola nataondro dadabe sy bebe tany amin'ny année 60 netreretiny ataony aty amin'ny 2023 zay le fahazarana zay ka anitsiny ny soratra masina antsika eto fombafomba fotsiny io le hoe biby eterina sy ny sisa fa raha tena androso isika dia miezaka tsika manaraka an'ireny fiofanana manaraka an'ireny toromana manao mizazorona fiainana sika fiainam-panimpony fiainan'ny asampana fiainam-piangonana dia tena mandroso ara-panahy isika eo amin'io ihany eo amin'io andininy fahatelo io ihany dia jereo tsara hoy ny tapany farany tsy tonga iantson'ny marina aho fa ny mpanota dia eto koa dia mbola fanamafisana le fampahirezana ny lazaina teo aloha maherezanao ry avako malala indrindra ianao zay mahatsiaro fa manan-javatra mitambesatra indrindra ianao zay mahatsiaro fa tena mpanota ho anao indrindra ho anao ny nahatongavan'i Jesosy io izy dia miteny tsy iantso ny olo-marina ny nahatongavako fa iantso ny mpanota raha mijery ny dikateny imbonany ianao dia izay ny voasoratra ao tsy iantso ny olo-marina aho tsy iantso ny olo-marina ny nahatongavako fa iantso ny mpanota ianao zany zao raha mahatsiaro fa tena tsy tanteraka ianao ny antony nahatongavan'i Jesosy ary tsy vitany hoe antony fahatongavana ianao fa ianao mihitsy no antsony ho mpiara-miasa aminy ka ahoana andeha ve ianao satsy
misy matsy manao hoe za ve efa nanao an'ity, za ve efa nangalatra, za ve efa nijangajanga, za ve efa namon'olona dia mbola tiany ihany. Hoy tena tiany ianao, mahereza fa ho anao no nahatongavany. Tsy iantso ny marina ny nahatongavako ny tompo fa iantso ny mpanota. Ny zava-dehibe dia izao ianao miova. Zao mantsy ny voasoratra, zao mantsy ny voasoratra fa Andriamanitra minitsy mijery ny androny sy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra mba ibeba. Mibebary ianao hoe fotoampivavahana raha teo, fotoana fantonentena raha teo ny kare mitahaka izao. Ho anao no nahatongavany tompo ho anao ny antony ny aviny dia mba raiso amin'ny fifaliana amin'ny fanetreteny zany. Raha fitininy zay rehetra nolazaina taminao zay mamerina antsika amin'ny fahamarinana ny tompo. Mamerina antsika amin'ny fahamarinana ny tompo. Tamin'ny fizarana voalohany Matio teo anatrehan'i Jesosy ny fiantsona. Dia nambara taminao fa ianao koa ange zany antsony zany isika fiangonana ange zany antsony zany dia ahoana anaiky sanda. Raha jerena ny soratra masina zay nantsona nametra-pialana, sa ange mbola za zay, za tsy mahay mandahately, za mbola tsy hafa, alao aloha hiera amin'ny any an-tanàna, alao aloha andevina ny raiko, mahita fialana ny olona. Dia ahoana ianao? Aza hitako ka mba mahita fialana koa ianao. Miantso anao ny tompo zay ny voalohany. Ny faharoa dia izao ny fariseo teo anatrehan'i Jesosy. Vato misakana ny fandrosoana ara-panahy, vato misakana ny famonjena, vato misakana ny fiainan'ny olona, ary vato misakana ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Mba tsy ho ianao ane zany, ahitsy ny tenin'Andriamanitra isika miverena ho amin'ny lala marina, miverena ao amin'ny tompo. Fa raha miverina ianao dia mba hiverina aminao koa Andriamanitra. Ny zavatra farana lazaina taminao dia ny fampaherezany. Tamin'ilay nylazana hoe tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary, tsy ny salama ny mila dokotera fa ny marary. Raha mahatsiary marary ianao, raha mahatsiary marary ianao ianao indrindra no antony nahatongavany tompo. Dia io mbola azavainy mpandinika izy io, le marary ane eo aloha le aretiny, fa le aretina koa le olana eo amin'ny fiainana. Izay zavatra mahakasika izany. Raha mahatsiary fa manana an'izany ianao no nahatongavany tompo. Ary famparezana fahatelo farany ny amin'ilay hoe tsy iantso ny olo marina no nahatongavako fa ny mpanota. Ianao zany isika zany dia izao andao sika amaly ny antso. Everiko fa tena mety ary mifanitsy tsara amin'izao afatra nampitainantsika izao lay teny ny antsona ny Isaia hoe iza no irahiko ary iza nandeha ho irakay. Ahoana le valiny? Inty aho iraho aho. Ho an'Andriamanitra ny eny voninahitra. Amen. iombona mivavaka sika riavana aorian'ny vavaka dia ataontsika ny hira fa 820 amin'ny 700 ny andiny ny voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo. Ivavaka isika. Ry tompo rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao izay fa nomenao fotoana nandre ny teninao.
nambaranao taminay Tompo fa ianao tokoa no loharan'ny pahasoavana, loharan'ny Fahamarinana ary loharan'ny mpiantsoana ho anay ihany koa. Ianao niantso anay sy nifidy anay tsirairay avy ho zanakao. Malohana izany Tompo, mahatsiaro menatra sy mangay ahy izahay, satria niala tamin'ny Fahamarinanao, nandeha tamin'ny tsy fahamendrehana ary variana nanamary ny tena manoloana ny teninao. Tsy tsapanay velively fa ny fahasoavanao no natozao anay. Koa mifona aminao izahay, mamela ny helokay mamondrafo aminay ianao. Ianao ny miantso sy mifidy anay, ary tsy tonga niantso ny marina ianao fa mpanota mba hibebaka. Ny foarany fahasoavanao Andriamanitra no mamerina anay olombelona ho amin'ny fahamarinanao, ary mitondra anay amin'ilay fiainana mandrakizay izany, mba hazo anay ho tafaray marina tokoa ao aminao Jesosy Kristy. Mahatsiaro ambavaka zay Tompo, ny amin'ny sampana sekolelahady izay sampana mamolavola ireo ankizy ho taniketsany ho avy ny fiangonanao. Io Tompo ireo zanakao, ny amin'ny ho avy ny rehetra, ny amin'ny fianarany, indrindra fa ny amin'ny tanjona izay fanomaninao azy ireo. Tsaro anay ireo izay sahirana tsy manan-katao, ao ny tsy manan-koanina, indrindra fa ireo izay kamboty tsy mahita fianarana. Ianao ane hitsinjo azy ireny amin'ny andro mpiainany rehetra. Ianao ny efa nampanantenanay, ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko ihany, koa jereo izy re Tompo amin'indra fonao. Mahatsiaro ambavaka zahay ny amin'ny mpampianatra sekolelahady izay nifidinao ho amin'ny anjara asa fanompoana izany. Ianao Andriamanitra ne, anampy sy anoana amin'izay rehetra manahirana azy. Ianao no ampitombo ny fahaiza-manao, anome fahazotoana mba azo ho any izy ireo, mampitombo ny traikefa izay amin'ny asa ny antsonao tsirairay. Ao koa ny ray aman-dreny isan-tokantrano izay mitaiza sy mikolokolo ary miaritra ny fiangirifiriana ny amin'ny zanany. Ny fahasoavanao Andriamanitra no anampy azy ireny. Ianao anome fahasalamana azy, anome finoana velona araka anao Andriamanitra, azahoany izy ireo joro vavolombelona ao aminao Jesosy Kristy. Mahatsiaro ambavaka zahay ny amin'ny sampanasa momba ny fampandrosoana ny fiangonana. Be tokoa ny vokatra Tompo fa ny mpiasa no vitsy. Ianao no miantso ny mpanomponao anatevin-daharana ny amin'izany sampanasa ny fampandrosoana ny fiangonana izany. Ianao Andriamanitra ny anafiery azy ireo, tsy atahotra na inona ny vaty misakana, fa ny herin'ny fanahinao masina ne anapatapaka ny asa n'ilay ratsy, mba hazahoan'izy ireo anatanteraka ny asanao. Mitondra ambavaka zay Tompo ny amin'ireo mpiandraikitra foibe zay miay sy mikolokolo ny vahoaka kristianina. Ianao Andriamanitra no anampy azy ireny hiasa amin'ny fahamarinana, ary atahotra anao Andriamanitra manakariva mpanataterana ny asa. Ianao any hitsinjo ny biro maro samihafa, mientomboka avety amin'ny fiangonana, ny amin'ny fitandremana, ny amin'ny synodam-paritany. Ianao any anafiery azy ireo, ampitombo ny fahaiza-manao mba hiasa tsara, mba ho vavolombelonao Jesosy Kristy izany. Mametraka ny fiainanay Tompo eo am-pelatananao, mba hahasamby havita ny azakasika masina izay efa vina tsy maintsy atao ao anatin'ny fiangonana izany. Maro Tompo ny zavatra tiana aingatana aminao, nefa tsy voatonona ny vavanay. Ianao Andriamanitra ne anafiery, an'olo-tsaina, mafantatra ny eo am-potsy miloaka. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
fiavana malala raiso ampifaliana sy amin'ny fanantenana ny famelakeliko izay omeny tompo atsika aorian'izay dia iraintsika ny hira fanampy ny 520 iaraitsangana ny fiangonana. Hoy ny tenin'Andriamanitra, izao ny lazain'i Jehova amin'ny voaosiny dia kirosy izay nitantanako tamin'ny tanany ankavanana mba andreseko ny firenena eo anoloany sy akako ny feankibony mpanjaka ka tsy hirindrina intsony ny vavahady andrasy eo anoloanao ary andravina ny kitoatona sy utorotorona ny varavarana vy ary ny varana anapatapaka ny hidivy dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy arenana fena ao amin'ny mangingina mba hafantaranao fa izaho no Jehova izay niantso anao ho amin'ny anaranao dia Andriamanitra ny Israely. Hoy isika fiangonana mamaly isetrin'izany hoe sambatra ny velany sy voasara ny fahatany sambatra ny olona izay tsy saintsy miray ary tsy misy fitaka fanahy. Amen. Oka isika iaranaiky sy anambara ny fanekena-pinoana kristianina izay iraisantsika fiangonana manera zao tontolo zao mana hoe mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao lanitra sy ny tany ary mino an'i Jesosy Kristy zanany lahy tokony ataontsika izay torotorony tamin'ny fanahy masina nateraka amin'ny velontsika ijanona anapaka tompolahy niombona tamin'ny asy fijaliana matika nalevina nidina tamin'ny fiainantsika nitsana tamin'ny andro fahatelo niakitra ho any an-danitra mipetraka ao ankavan'Andriamanitra ray tsy toa avy any velony tsara velona sy maty nino fanahy masina fiolona masina manera zao tontolo zao ny fiolon'olona masina ny famelakely ny fitsangana ny tena ny maty
ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mazoa toerana ny fiangonana. Hafatra miorena tsara aza miova. Koritianina voalohany 5:15 Ry havana, isaorana mandrakariva Andriamanitra amin'ny asa vavolombelona no tanterahany fiangonana amin'ny alalan'ny sampanasa momba ny fampandrosoana. Maro lafa ankehitriny ny fasairanana mianjady amin'ny maro, izay mipaka amin'ny isam-batan'olona sy ny tokantrano, ka manohitohina ny fahamendrena amin'ny maha-olona endrik'Andriamanitra antsika. Tsy ny fahatrana fotsiny ihany zany, fa ny rafi-piarahamonina sy ny tontolo iainana ihany koa. Tsy miravitravitanana isika mpianatry ny Tompo, fa miatrika izany ary mijoro vavolombelon'ny finoana velona amin'ny alalan'ny asa sy fanomezan-tanana mba hiarena ny fiainan'ny firenena indray ho vanona. Miantso antsika Andriamanitra mba hiandany amin'ny sahirana sy ny mantra izay andadiny tsirariny sy ny tsy fahamarinana. Miantso ny fiangonana ihany koa hanamafy ny firotsahana mivantana eny amin'ny fiarahamonina misy azy, indrindra ny fitaizana sy ny famolavolana ny kristianina hiadidy sy ho mpitarika amin'izay mampandroso rehetra. Izany no takin'izao toetrandro izao sy ny fotoana ho avy. Mikaroka ny lalana sy fomba fiasa aombiazana amin'izany hatrany isika. Isan'izany nananganana ny volontera FJKM sy mbola anofanana azy ireny hatrany. Tsy adidy amin'ny ampaharabelona ihany no antson'Andriamanitra amintsika, fa ny adidy hiaro sy hitandro ny voariary manontolo. Esaka voafaritry ny azakazaka masina ny amerenana indray nositsika ho maitso. Anatin'izany ny asa fanentanana sy fampiofanana mba ampiroboroboana ny fambolekazo, na fihinana na fampiasa. Isan'izany ny Foibe na bambo. Koa manainga ny kristianina FJKM mba hifanantona hirotsaka amin'izany ihany koa. Antsoan'ny fiangonana ihany koa ny anao fanentanana ny piraimonina mba tsy handoro tanety. Loza miatra amin'ny firenena izay manampitrotraka ny fiovan'ny toetrandro sy nahitany ny afo mandosa. Tsy sitrak'Andriamanitra raha hitazam-poana ny loza hakizo farany taranaka ny fiangonana. Farany dia isaorana ny fiangonana ny fanohanana ny fisampanasa momba ny fampandrosoana, satria tena zava-dehibe ny fitondranam-bavaka ny asantsika sy ny fanohanana amin'ny lafiny maro ihany koa. Mifampahery isika amin'ny azakazaka masina iombonantsika izao, koa ho amin'ny fanahinareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny filahakevim-pitondrana safy FJKM. Misaotra toka. Amarana izao fanompoampivavahana izao sika ry havana, hiara-hitsangana ny fiangonana hanao ny hira zay efa voalahatra farany. Aorian'izay dia atolotra ny tsodrano. Venati sa
androano zay tonona amin'ny anaran'ny tompo ary ho tanteraka amintsika rehetrany iaino anao ane Jehovahandriamanitra ka hitondranao amin'ny famonjena anatranao any amin'ny avo ane ny anaran'Andriamanitra Jakoba ka atonga fankasitrahana eo aminao anomenao arak'izay irinao any Andriamanitra ka hatanteraka ny fisainanao rehetra matoky ilay efa niantso anao sady izy ihany no anefo zany amen petraka manao vavaka mangena isika ho an'Andriamanitra irerene ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina